Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana hafa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity havana dia araka izay hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe, ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona, raha adininy izay anio ny amin'ny asa tsara natao tamina asitranana ilay lehilahy malemy, dia aoko ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy finaritra ito imasonareo. Ity no vato izay nolavy ny mpanao trano nefa tonga fe hizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra no mena ny olona izay ahazahoantsika famonjena. Amen. Araka izany dia ny teny izay nataon'i Petera rehefa nalainam-bavany izy teo anatrehan'ny mpanapaka sy ny loholona jiosy. No hitantsika eo amin'izao ampahatsoratra masina izay novakiana tamintsika teo izao. Misy reto famarinana roa reto ry havana no tiako indray isariana ny saintsika avy amin'izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika dia hoe, feno ny fanahy masiny Petera rehefa namaly ny mpanapaka ny vahoaka sy ny loholona. Feno ny fanahy masiny Petera rehefa namaly ny mpanapaka ny vahoaka sy ny loholona. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahavalo. Raha verina vakiana dia izy manao hoe, ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe, ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona. Eto tsika ravana dia mahita fa ry Petera dia nosamborina ary natao tany an-tranomaizina, satria napahafantatra ny olona sy ny torotoro ny olona ny amin'i Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty. Ary nisy lehilahy izay nahavita izay fantatry ny olona rehetra hoe teo amin'ny vavahady tsara endrika teo amin'ny tempoly nalemy, nefa dia nitsangana io lehilahy io, dia nantsony izy, nalainam-bavany izy, na dia adina hoe fa efa naviaiza moa nanaovanareo an'izao zavatra izao. Ary tena zava-doza satria teo alohan'io fantatra tsara fa nisy volana voavitsivitsy kely teo alohan'io fotsiny ny amin'i Jesosy Kristy, ilay reo olona roa ihany namono azy. Ary dia mbola eto indray izany dia ny mpianatr' Jesosy Kristy indray izany eto no voasambotra indray. Dia tao anatrehan'izany rehetrarehetra izany ny Petera rehefa namaly ny fanontaniana izay saribaliana izay noentiny reto olona reto, dia tonga dia feno ny fanahy masina. Inona moa ny dikany hoe feno ny fanahy masina ity? Rehefa tena jerevanao ny dikan'io dia hoe ny asa manan-kery tamin'io fotoana io ny fanahy masina. Izany hoe ny fanahy masina zany dia tahaka an'ireny hoe tonga dia nanindry azy tamin'io fotoana io, dia tonga dia tsy avy amin'ny tsony le feza teny izay mivoaka teo, fa tena hoe lasa ohatrany hoe tsy tompony tena ntsony izany ry Petera teo, fa tonga dia ny fanahy masina zany no nampiteny azy tamin'io fotoana io. Izay le atao hoe feno ny fanahy masina izy. Tsy hoe teo amin'io fotoana io izy vao feno ny fanahy masina, na hoe talohan'izay izy tsy feno ny fanahy masina, na hoe 100% ny fanahy masina tao anatiny. Tsy izay mihitsy akory le hoe feno ny fanahy masina. Fa ny feno ny fanahy masina ao anatin'ny soratra masina dia hoe tamina fotoana anankiray dia ny asa manan-kery tamin'ilay olona ny fanahy masina ka nahavita zavatra tonga dia lasa tsy vitany amin'ny maha olombelona azy izy. Angamba ny ohatra izany zao hitantsika eto hoe lasa nanana fahasahiana ry zareo. Izany moa ny hita amin'ny andininy 17 eo ambany eo, ary noho ny nahita ny fahasahian'i Petera sy Jaona izy. Izany hoe ilay fahafenon'ny fanahy masina tao aminy izany nahavitany, lasa tonga dia nanana fahasahiana ny teny teo ry zareo. Tsy natahotra mihitsy izy ny teny teo zany, lasa nanakambara ry zareo ary nahitana vala ry zareo satria ny fanahy masina nampiteny azy. Ary izany dia zavatra efa nambaran'i Jesosy Kristy ihany any amin'ny Matio toko 10 andininy 17 ka hatramin'ny 20 dia efa nilaza an'izany ihany Jesosy Kristy tamin'ireo mpianatra ireo, hoy izy manao hoe, ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo izy noho ny amiko ho vavolombelona aminy sy ny jentilisa, fa raha manolotra anareo izy dia aza manahy ny amin'izay fomba hitany anareo na izay holazainareo, fa homena anareo amin'izany or izany ny holazainareo. Fa tsy anareo no miteny, fa ny fanahy ny ray no miteny ao anatinareo.
izay zany le nambara teo hoe feno ny fanahy masina. Le fanahy masina mihitsy zany no mampiteny an'zareo, le fanahy masina zany no niteny teo fa tsy ripetera intsony. Zay nidikan'le hoe feno ny fanahy masina izy tamin'io fotoana io. Ka inona moa ry havana ny lesona zay azotsika tsoahana avy amin'izany? Hatramin'izao andro ankehitriny izao koa ry havana dia mbola afaka miasa mikery ao anatin'izay rehetra mino ny fanahan'Andriamanitra. Ary zasy ianao dia tafiditra ao anatin'izany. Afaka ny ofenona ny fanahy masina isika. Misy fotoana angamba tsy hitanao zay avaly. Tsy hitanao zay avaly na eo anatrehan'ny mpampiasa anao na eo anatrehan'ireo olona izay manao pression anao, mametraka fanontaniana sarobaliana eo anatrehanao, na koa mety hoe mampianatra ianao, tsy hitanao zay avaly. Amin'iny fotoana iny dia tadidio fa raha mangataka ny herin'ny fanahy masina ianao, afaka niasa mikery ao anatinao ny fanahy masina ka ahavita amaly ianao amina fomba tsy takatra ny saina sy tsy azo eritreretina mihitsy. Atsiarovana ny tantaran'ireo mpampivelona izay nomeny Farao didy any amin'ny Exodosy 2 amin'ny hoe tsy maintsy vonoina ny zazalahy Hebreo teraka rehetra. Kanefa tsy nitanterahan'izy ireo zany, dia nampanatsoa ny Farao izy ireo, dia tratran'ny fanadihadiana nalaina ambavany tao hoe fa maninona ny mbola velona ihany ny zaza Hebreo, fa ahoana ny tsy nitanterahanareo ny baiko. Fa fatesana ireo ambadika izany fa nahitana valy izy ireo, nahitana valy izy ireo. Dia tahaka izany koa tsika, raha velantsika ny fanahy masina no hiasa ao anatintsika dia mahita valy tsika ao anatrehan'ny toe-javatra tsy ahitana valiny. Angamba koa misy zavatra tena hoe tsy hitanao zay atao eo anatrehana toe-javatra anankiray. Eo anatrehan'izany ry havana dia aza matahotra, aza manamy mihitsy. Raha misy zavatra izay tena mampisalasala, mampanahinao inona no ataoko eo anatrehan'ity toe-javatra ity. Indraindray manko mety ohatra fotsiny zao hoe misy olona marary, dia tena mafy be mihitsy le aretina sy le fahorina mahazo any olona, dia tsy hitanao zay atao. Hoe inona moa zany no ataoko eto, hivavaka sa hanao inona sa metra tanana sa inona. Tonga dia ny fanahy masina angatahana, fanahy masina ho fenoy aho, fanahy masina ho ampiasao aho. Dia ho hitanao fa ny zavatra izay ho teneny ny vavanao sy ho ataon'ny tananao eo, tonga dia ny fanahy masina no hiasa ao anatinao hanatanteraka zany. Na indraindray koa mety misy toe-javatra hoe mifamaly be le olona, tsy hitanao zay atao. Afaka ny mangataka ny herin'ny fanahy masina ianao, ary efa nisy nijovavim-belany amin'izany mihitsy, tonga dia nahavita izy, nandroaka devoly teo, dia nangina daholo ny ray trano. Zay le hoe tsy herinao le izy fa tena herin'ny fanahy masina no mampiteny anao anatin'izany. Ary nomen'Andriamanitra ny fanahiny sika, zany no antony amin'ny toe-javatra toy izany indrindra mihitsy no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny. Angamba mety misy fotoana tsy hitanao intsony izay ho tenenina eo anatrehan'ny fahoriana lehibe izay atrehan'ny olona sasany. Indraindray ny ravana na niteny ampahirezana an'ilay olona raha tsy hitanao motsona inona no teneniko hoe. Fa inay izany azo tsy tonga antsika teny izany hoe za tsy handeha ho any, mandehana foana ihany. Fa ny fanahy masina no ampiteny anao. Raha miankina aminy ianao, afaka niasa mikery ao anatinao na dia ny fanahan'Andriamanitra ary. Ary moa tsy izany koa ve ny mahatonga ny mpitoron'ny filazantsara. Misy fotoana ane ianao tena tsy hitanao intsony hoe ahoana ny ilitoriko an'ity teny ity, ahoana ny nambarako an'ity hafatra ity. Fa tena ny fanahy masina ny mampiteny ry havana, mametraka ny ohatra rehetrarehetra ao anatin'ny saina, ao anatin'ny vava, mahatonga hoe afaka mitory ilay teny any ianao. Zay le asan'ny fanahy masina zay. Zay le asan'ny fanahy masina zay. Ary naroviana ianao asiana mitory, naroviana ianao tendrena hivavaka, mandehana foana. Fa raha mino ianao fa miasa ny fanahy masina, dia afaka niasa mikery ao anatinao izy ka ampiteny anao, ampivavaka anao, hanokatra ny lelanao eo anatrehana toe-javatra sarotra samihafa izay tsy hahitanao tokony atao. Mety misy fotoana koa tsy hita zay ale, tsy fantatra hoe aiza no ale, satria eto manko izany zao dia toe-javatra sarotra ny lalovana. Ao anatin'izany ny fanahy masina no mitaridalana, ary hain'ny fanahy masina mihitsy hatramin'ny manoro anao ny lalana tokony ale azy, hahatongavanao amina toerana anankiray. Fa angatao ny fanahan'Andriamanitra fa be dia be nefa nijovavim-belona tamin'izany hoe tsy hita very dia nivavaka dia ohatrany hoe mandeha fotsiny ny tongotra. Zay le fitarihan'ny fanahy masina, izay le fahafenon'ny fanahy masina zay. Ary za ravana dia mahalala olona zay voaray izy handeha hiatrika interview tamina ambasady anankiray, fa nisy borsa izay nikarakaraina. Olona 700 mahery no samy nisoratra anarana tao. Ary izy anisan'le voaray, anisan'ireo le zato voaray izy hoe hanao interview. Tena kany abandonne izy,
hoe za tsy andeha ho any satria tsy mbola tena mahafolaka tena anglisy izy ary tena natahotra mihitsy herinandro melohan'le interview de hoe za hijanona za tsy mahavita fa tsy tafavoaka fa tsy haiko fa afabaraka fotsiny fa tsy ho voaray amin'io mihitsy satria le fanandrina rehetra olona tena malama be daholo ny fitenena teny anglisy fa izao nefa nivavaka izy de ny zavatra tadidiny de le teny any amin'ny asan'ny apôstôly rehefa nilatsaka ny fanahy masina de tao anatin'ny ray mpimasy fotsiny de nahay ny teny tamin'ny fiteny samihafa fiteny-pirenena samihafa reo olona zay latsahan'ny fanahy masina reo de izay ny nampahery azy hoe ay ny fanahy masina afaka ny ahavita ampiteny malama tsara mihitsy teny-pirenena ao anatin'ny ray mpimaso de nanao fifadikanina izy de lasa ihany izy niatrika ny interview nahagaga ao izy rehefa mivoaka tao de izao hoe tena tsy izano ny teny tao to lasa nalama ny vavany de nalama tafiditra tao anatin'le voaray izy 370 ny voaray amin'ny olona 700 tafiditra tao anatin'izany ary tena nanome voninahitra n'Andriamanitra satria hoe asan'ny fanahy masina no nahavitako niatrika n'iny interview iny. Androany alavana de te ametraka fanontaniana aminao manao hoe mino ve ianao fa afaka miasa mikely ao anatinao koa ny fanahy masina avelanao hiasa mikely ao anatinao ve ny fanahy masina mitaonanao ary avana amin'ity anio ity avelao ny fanahy masina hiasa mikely ao anatinao de ho hitanao zany herin'Andriamanitra izany fa tsy nomena fanahy osa isika fa fanahy mahery ary nomena Andriamanitra antsika mihitsy ny fanahy masina eo anatrehan'ireny toe-javatra sarotra samihafa zay lalovantsika sedraitsika reny indraindray manko misy olona mahita atahoranao na mety misy toe-javatra atahoranao eo anatrehanao eo mandehana amin'ny herin'ny fanahy masina fa aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de izao hoe Jesosy no notorindry Petera rehefa feno ny fanahy masina izy. Jesosy no notorindry Petera rehefa feno ny fanahy masina izy. Hitantsika izany manomboka amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 9:12. Eto indray tsika de mahita hoe rehefa nanontaniana moa zany Petera hoe inona no antony fa efa naviaiza ahoana ty zavatra ataonareo ty anarana manao ahoana nanaovanareo an'izao zavatra zao ary eo ambonimbony eo moa de efa hoe 9:7 de nisambotra azy izy ka nanao azy atrano maizina. 9:2 fa sosotra izy noho ny nampianaran'ny apôstôly ny vahoaka sy nitoriany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty. Zany hoe ny zavatra napatezitra nyreto mpitarika ny Jiosy reto zany de le mbola le Jesosy Kristy rehefa nomboandry zareo ihany mbola tabatabaindry Petera hoe io no fananganana ny maty, io no nananganana an'io lehilahy io, velona izy sy ny toy izany. De izay zavatra izay napatezitra nyreto mpisorona sy an'lo olona reto dia nisambotra andry Petera izy de nanao azy atrano maizina mihitsy de nakambavany amin'izay. Zany hoe le zavatra efa nadoboka azy tany atrano maizina ihany zany nanontaniana teo mbola io ihany navalindry zareo. Mbola io ihany navaliny de mbola niteny izy hoe aoko ho fantatrareo izy fa ilay Jesosy Kristy avy any Nazareta zay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy no nanangana an'io lehilahy io zay hitanareo salama tsara, izy ilay vato ny lavinareo panao trano nefa nataon'Andriamanitra fehizoro, izy ny lasa antoka andry iankina ny famonjena n'izao tontolo izao ka tsy misy anarany eto ambanin'ny masoandro azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Tena hoe le zavatra zay nampidoboka azy mihitsy ny mbola vao mankandray na averina izy ireo. Mbola zany ireny namafisiny tao anatin'ny fankalanam-bavany azy ary tena nanana fahasahiana izy ireo mbola nitory an'i Jesosy Kristy ihany na de teo aza le fandrarana, na de teo aza le raha matahora, na de teo aza ny trano maizina zay efa nisy azy ireo ary izy io de nambaran'i Jesosy Kristy any amin'ny Jona 5:20 manao hoe raha tonga ozy ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ny ray de ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray de izy no vavolombelona hanambara. Izy no vavolombelona hanambara. Zany hoe ny fanahy masina zany ho Jesosy Kristy dia hanambara. Le Petera fantatritsika efa nitenenina teo fa feno ny fanahy masina izy. Ka ilay Petera feno ny fanahy masina zany de tsy nanambara ny heviny na nanambara ny tenina ny nanambara zavatra hafa fa Jesosy Kristy zany no nambarany ary zany no antom-pisin'ilay fanahy tao anatiny hanambarany Jesosy Kristy ka zay no mahatonga antsika niteny teo hoe efa tsy tompony tena ntsondry Petera fa tena ny fanahy masina no nampiteny azy de tonga de Jesosy Kristy no voalazany teo. Jesosy no velona, Jesosy no mpamonjy, Jesosy no mahery, Jesosy no mpanasitrana, Jesosy zao
tonga dia zay raha nray no ny tenena nefa izay anaran'izay mihitsy nefa nakalilo ny sofin'reto mpisorona sy loolona reto ary zay natonga an' jesosy efa nomboana tamin'ny azy fijaliana mbola mitoy ihany ray zany le resaka jesosy nefa efa zay no napatezitra ndrolo reo tsy afaka ny angina ary petera satria ny fanahy masina no miteny ary rehefa ny fanahy masina no miteny jesosy no misandratra ny anaran'i jesosy no ambara inona ny lesona izay azotsika tsoarina avy amin'izany ry havana ianao kosa ry havana raha dinina ianao asa ny amin'ny fahombiazanao ohatra iza no anarana izay ho indraindrainao sy holazainao fa antoka vato fehizoro ny fahombiazanao na azahoanao an'izany fahombiazana izany indraindray any tsika rehefa tena adinina dia menatra matahotra hoe aka le izy sehatra tsy samy olona laika be daholo fa tsisy kristianina leo dia tsy mahasamiteny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy rehefa adinina isika afaka ny teny vena hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta lay nomen'Andriamanitra an'izao tontolo izao izy fehizoro izy nahatoy izao izy nanome ana ny hery izy nahavitako n'izao zavatra rehetrarehetra zao ka nahavitako n'ity zavatra zay antanina reo aty afaka ny teny toy izany ve isika sarotra io indraindray na ny sasany raha moa na ny mivavaka alohan'ny sakafo fa tsy vitany hoe anotony mibavaka rehefa miaraka amin'olonako rehefa tonga andreny dia mangatany hery avy amin'ny fanahy masina fa rehefa omen'ny fanahy masina hery mahavita manana fahasahina ianao ary tonga dia tsy mahavita manafina an'izany Jesosy Kristy izany intsony fa Jesosy no asandatra tsy ianao tsy ny mpitsabo tsy ilay hôpitaly tsy ilay sekoly ny anaranao tsy ilay mpampianatra nampianatra anao tsy izany fa i Jesosy Kristy no asandratra sy deraina sy omena voninahitra eo anatrehan'ny fahagagana sy ny asa izay nataony teo amin'ny fiainantsika satria izy no fehizoro indrindra izy no famonjena ao antsika izy no nangatahanao vavaka ka nahazahoanao ny valim-bavaka ka rehefa tonga ve ny valim-bavaka dia zavatra hafa indray no indraindrainao sy derainao tsy afaka madika an'i Jesosy tsika Jesosy izy no toriana ry havana ary angamba koa mety hoe raharany ianao tsy avela mivavaka tsy avela mamaky baiboly tsy avela mandeha manao tsy miheno hira mpirazantsara tsy avela mihaintoroteny ary mety misy zany ao an-tokantranao na ny vadinao na ny zanakao na ny ray aman-dreninao no mety manao an'izany zavatra zany aminao dia angina ve enao mangatany hery avy amin'ny fanahy masina fa ny olona manana ny fanahy masina tsy afaka ny angina mbola tsy maintsy mitoy izy manambara an'i Jesosy Kristy ary tsy maintsy mitory manambara an'i Jesosy Kristy izy satria lozako raha tsy mitory ny filazany tsara mbola Jesosy ihany ry havana toriana aza mitsahatra aza manaiko ampitahorin'ny olona aza manaiko ny fandrahonan'ny olona zany ane na tonga andreo martiora nanaiko faty martiora mihitsy mafy ane ry havana ny fampitahorana izay nataondrana valina voalohany ho an'ny kristianina hatramin'ny hoe tetitety eo fa raha tsy fanahy maheno an'izany feo zany ianao feo ana olona miaro be miaramila avy ano miredona ahoana monany tsy tonga dia ingosy eo anatrehan'izany mahatahotra fa tena tonga dia aprimy koa nyty mahakristianina anaty aloha fa tena ho faty eto androany fa move izany no nitranga tsia maro be ny malagasy samaty nohony amin'ny finoany ary tsy natahotra aza raha matahora tsy nanaiky ampirina ny finoany ianao afaka ny ho toy izany ve ianao raha tena ny fanahin'i Jesosy tokoa no mitoetra ao anatinao dia afaka ny vavolombelon'i Jesosy ianao ary zany mihitsy natonga ny Paoly iteny tamin'ny Timoty manao hoe tsy nomena fanahosa isika ozy izy fa fanahy mahery sy fitiavana koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika ary rehefa mitory filazantsara ry havana ka raha ohatra ka tena hoe afatra avy amin'ny fanahy masina marina ny afatra avy aminao dia tokony ho Jesosy Kristy no ahindrahindra ao anatin'izany fitorina filazantsara izany fa tsy hoe mitory développement personnel ianao hoe raha tena te ho afaka ianao dia voalohany aloha amboary tsara ny discipline anao dia amboary tsara ny fotoana dia elao ny ohatran'izao dia ataovy ny ohatrao tsisy resaka Jesosy Kristy mihitsy move tsy moral zany move tsy psychologie zany ary indraindray ianao mahita eny mitambazotra tserasera eny hoe ity afatra avy amin'ny anina hony izy ity mpitondra fivavahana ambony vakinao hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany tsisy anaran'i Jesosy Kristy voatonona mihitsy ao anatin'ilay izy ao tsisy anaran'i Jesosy Kristy voatonona mihitsy ao anatin'izao dia gaga ianao hoe fitoriana filazantsara ve zao afatra avy amin'ny fanahy masina ve zao afatra avy amin'ny fanahy masina ve satria raha ny fanahy masina no miteny ny fanahy masina dia manambara an'i Jesosy Kristy no ivo
ny afatra zay entana jesosy kristy no ivo ny zavatra rehetra zany ny afatra zay misy ny fanahan'andriamanitra. Ary raha misy olona manontany ianao angambany mety mitady vonjy na mety mitady torohevitra de iza no ambaranao ho vahaolanao azy. Vozy petera eto tsisy anarana zay ty amin'izao tontolo zao azahoany olona famonjena tsisy afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no dikany. Ka rehefa tonga le olona de indraindray tsika tsy mahasamy teny mihitsy hoe Jesosy Kristy manatona an' Jesosy ianao fa Jesosy ny famonjena ho anao. Fa tsy mahasatrika satria hoe ka le olona tsy mivavaka, le olona musulman, le olona zao ka raha miteny an'izany sao de manahirana azy, sao de manafotoana azy, sao de mahakamo raha tonga de hoe olona mitady torohevitra ara-pahasalamana izy na mitorohevitra ohatr'izao no tadiaviny de mikorotana ve ny tokantranony de ianao hoe de tsy teny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy fa toy izy ianao hoe eny iteo fa de maherezy aloha fa entina mbavana tonga de tsory amin'ny mihitsy Jesosy Kristy ny vahaolana manio tokantranonareo mikorotana io. Hampanjaka ao anatin'ny tokantranonareo Jesosy Kristy fa izy ny famonjena, izy ilay vato izay nilaviny mpanao trano, izy ilay efa nilavinareo hatramin'izay no iverinareo fa tsy mahavita ny fiainanareo hatramin'izay izy fa izy nefa ny fehizorona io tokantranonareo io. Izy no afaka ampiorina an'io, izy no afaka hanorina an'io tokantranonareo. Teneno ohatran'izany ry havana, zany ny afatra avy amin'ny fanahy masina zany ary zany ny manova olona. Fa raha eo antsika de manamboamboatra resaka eo antsika de lambolambontsika eo le izy satria matahotra tsika resaka ny anaran'i Jesosy Kristy de amin'izay fotoan'izay le fanahy masina tokony hiasa feratsika le fanahy masina tokony hiasa. Ray mandeha ry havana maranako azy nahita mpanompon'Andriamanitra olona ambony mijoro vavolombelona teny amin'ny tambazotra tserasera de tena tsy variana ianao 4 minitra le vidéo nataony. Zaho izy vonanantona le mpanompon'Andriamanitra vonanantona azy de tonga de niova ny fiainako. Io mpanompon'Andriamanitra io izy ianona ny anarany, izy tena tonga de nahafantatra ny zavatra ny ilaiko rehetrarehetra izy no mikoatsy anahy, izy no mitarika anahy amin'izao fotoan'izao de izy n'izao de le olona mpanompon'Andriamanitra io no niindraindrainy ary tena naveriko ny enona mihitsy le vidéo fa tsy nitonony tao ny anaran'i Jesosy Kristy na indray mandeha aza nandra-patapitry ny 4 minitra fa de hoe mpanompon'Andriamanitra izy de tena tonga izy de nandray anahy de nienona de tonga de zao no niteneniny tamiko de izy tena mpaminany lehibe izy de tena voanandray azy de niova ny fiainako de zao tena hoe manindraindra olona nidika zany raha mianao zany fijorona vavolombelona zany olona de tonga de ny zavatra tsy maintsy hoteny olona voaloha de hay zany misy an'izany mpanompon'Andriamanitra zany mba hoety makany koa zahay hay mba te ahitan'izany koa zay mba te eona amin'izany koa zay. Lasa izany ane zany ny zavatra tsy maintsy ho teraka zany lasa hitarika olona tsy misy anarana azahoana famonjena ry havana, tsy anarana pastera ny azahoana famonjena, tsy anaram-piangonana ny azahoana famonjena fa ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany ary tsy maintsy toriana zany ary zany no andrandraina zany tsy ampy amin'izao fotoana izao satria apiripirinintsika loatra ny anaran'i Jesosy Kristy fa manomboka amin'izao ankehitriny izao toriana anaran'i Jesosy Kristy ary rehefa mijery ny toan'io tantaran'ny asan'ny apôstôly toko 4 io ianao mbola nampijaliandreo ry Petera taorianan'io mbola nikapokapohandreo fa natezitra azy manko le mbola fasahino miteniteny de navotsiny rehefa avy eo fa rehefa nivavaka ny fiangonana de izao ny zavatra nitranga ny ovitrovotra ny trano de feno ny fanahy masina indray zao lasa mbola nanana fasahina ihany nitory ny tenin'Andriamanitra tsy voasakana ny olona misy ny fanahan'Andriamanitra fa na inona miseho eo de mitory izy ny anaran'i Jesosy Kristy ho famonjena n'izao tontolo izao ary tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany tsy maintsy toriana zany na iza falina iza tezitra mety miteny ny olona hoe de iza zany de ho very daholo ve zany ny silamo ho very daholo zany ny izao ho very daholo ve zany reo fivavahana rehetrarehetra reo eny tompoko raha ny baiboly ny vakianao de ho very daholo zay rehetrarehetra tsy mino an' Jesosy Kristy ary ambara amin'ny fahasahina zany na iza falina iza tsy faly zany ny afatry ny filazantsara zany ary ny fanahan'Andriamanitra mihitsy no tokony toetra ao anatsika vo vitatsika no miteny izany fa mampatahotra no miteny izany satria ozy ny olo nareo de manavakavaka ekstremista borne loatra lasa ho zany nametrahan'ny olona anarinanao de matahotra an'izay etikety kely omen'ny olona sy considération kely zay tsika de ampirinintsika ny anaran'i Jesosy Kristy tsia amin'n'tian'io tia ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao savenao hitory an'i Jesosy Kristy
vonina ve ianao eo ampiasanao amin'ireo namanao io amin'le fianakavianao io hitory an' Jesosy Kristy mitaonanao ariavana amin'ity ity angataony fanahy masina ahafahanao manatanteraka an'izany fa vitanao no mitory an' Jesosy Kristy raha tsy mandeha amin'ny herinao ianao fa mandeha amin'ny herin'ny fanahy masina. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo dia izao voalohany fenon'ny fanahy masiny Petera rehefa namaly ny mpanapaka ny vahoaka sy ny loholona mbola afaka mameno antsika ny fanahiny Andriamanitra hatramin'izao fotoana izao mitoetra anatsika ny fanahiny fa le hoe fenon'ny fanahy masina miasa manakely amina fotoana anankiray ny fanahy masina indrindrandrindra eo amina toe-javatra sarotra izay lalovanao dia angatao mihitsy fanahy masina miasa mikely aty anatiko fenoy ianao dia ho hitanao fa miasa mahera ao anatinao ny tompo ary tsy azo ny saina eritreretina ny zavatra ho vitanao. Ary ny faharoa dia izao Jesosy no mbola notorindry Petera rehefa fenon'ny fanahy masina izy ary ianao iza nitorianao iza no ambaranao fa Kristy nitorianay oripôly ary tsy maintsy mitorin'izany sika satria efa tombotra ny andro. Ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen.